Manatitra ny fiarabana antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Toetra sy anapakabetsaka ao am-ponao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miorena ao amin'ny Tompo amin'ny BATISA. Koa ny Genesisy toko 17 ny dininy fasivy no andehaka atsika ny Hafatra izay miendrika fampianarana amin'ity Alahady voalohany amin'izao volana fahasivy amin'ity taona fa 2020 ity. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fa ny aminao kosa dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia anao sy ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby. Fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia maneho lalàna ary manambara fanekem-pitahina. Fanekena zany raha jerena izay ambara fa manomboka any amin'ny bokin'ny Genesisy na ny fiandohana ka hatramin'ny apokalipsy izay fiafarany. Dia izay no ilazana azy hoe fanekena taloha sy fanekena vaovao mirakitra. Izay tiana Andriamanitra iainan'ny vahoakany. Ka voalohany indrindra dia arak'izay voalaza eto, dia ny amin'ny famorana sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany, dia miendrika indrindra lalàna aloha voalohany. Ka ny votoatin'ny fanekena dia ny hoe Andriamanitra ho Andriamanitry Abrahama sy ny taranany, ka hatramin'ny taranaka fara mandimby izany. Zany hoe Andriamanitra dia Andriamanitry Abrahama, ary mihevitra zany i Abrahama sy ny taranaka mandimby azy dia olon'Andriamanitra. Ary zay ny votoatin'ny fanekena. Zao ho Andriamanitra ho Jehova ary ianareo ho oloko. Ka izany Andriamanitra zany dia tsy iza fa Jehova, zay le Andriamanitra tompon'ny hery. Zay no voalaza eto. Ny anaran'Andriamanitra moa dia arakaraky ny fanekena, arakaraky ny fitariny ny vahoakany no anambarany ny teniny. Ka eto dia Andriamanitra tompon'ny hery, izay lazaintsika hoe Andriamanitra tsy toa. Zany hoe Andriamanitra izay manana ny fahefana rehetra. Ka ao anatin'izany fahefana zany no anehoana ny fitsarana sy ny fanafahany mamonjy ny olona. Ary nitakina tamin'ny Abrahama hitantsika amin'izao toko 17 zao, ny andiny voalohany dia hoe mandehana eo anatrehako ka oka tsisy tsiny ianao, ary dia oforana ny lehilahy rehetra eo amin'ny taranakao sy izay taranaka fara mandimby. Zany hoe izay ivoaka avy amin'ny Abrahama manontolo. Zavatra marina ary havana dia izao, raha teo amin'ny firenena manodidina ny zanak'Israely dia efa nisy ny famorana. Fa saingy ny famorana tamin'izany dia mariky ny fialana mahazaza ka fidirana ao anatin'ny mahazatovo ho amin'izay ahafahana hanambady. Zany hoe fanamarihana ny fidiran'ny lehilahy anankiray ho amin'ny sehitry ny fahafahana manorona ankonana na ny fanambadiana. Fa eto kosa ny famorana izay natao amin'ny Abrahama sy ny taranany dia mariky ny mahaolon'Andriamanitra azy, mariky ny mahaolon'i Jehova azy. Ary dia ho hita amin'ny nofony zany, izay ambaro amin'ny 17 eo amin'ny nofonareo ho fanekena mandrakizay zao. Ny mpaminany dia nandray zany fanekena eo amin'ny nofo izany, tsy hijanona fotsiny ivelany
fa tonga am'izay maha izy azo ny olona ka raha jerentsika ny ao amin'ny Toriteny toko 10 ny 9 sy ny 17 zay mivaky toy zao: koa forana ny fonareo fa aza mafy atoka intsony ianareo fa Jehovah Andriamanitra reo no Andriamanitra avo indrindra sy tompo ny tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary mahatahotra zay tsy mizahatavan'olona na mandray kolokolo. Zay ny voalaza eo amin'ny Toriteny toko 10 ny 9 ko forana ny fonareo. Ny foa zay ambara fa ivoan'ny fisainana, ny foa zay ambara fa mitahiry ny hevitry ny olona dia midika izany fa raha forana ny fo dia fibebahana no dikan'izany, satria ny fibebahana dia fiovan-tsaina ary mitondra ho amin'ny hevitra fiverenana marina sy fahatokinan'Andriamanitra. Ka ny famorana zay marika teo amin'ny nofo ho mandrakizay dia tsy endrika ivelany fa tena tonga amin'ny fanovana ny maha olona mihitsy, ny amin'ny fisainany, ny amin'ny fieviny, ka hatonga azy iverina amin'ny Jehovah. Na zay ambara amin'ny 1 amin'ity Genesisy toko 17 ity hoe mandeha eo anatrehan'Andriamanitra tsy misy tsiny. Dika fibebahana zany ry havana. Ary raha ny fibebahana zany dia mametraka an'Andriamanitra ho ambony indrindra sy voalohany indrindra, ary tsy fananan'Andriamanitra fa tsy Jehovah, ilay rainy Jesu Kristy. Ary lalàna zay hitantsika ao amin'ny 10 dia lalàna voalohany dia ny hoe aza manana Andriamanitra fa zao ihany. Ary zany no takina, zany no ambara sy aseho raha manaiky fa voafora, na zany hoe mitondra ny marika maha olon'Andriamanitra azy ny olona teo amin'ny testameta taloha. Lavina malala ny fanahy masina no mariky ny maha olon'Andriamanitra atsika ankehitriny na ny tombo-kase mazanak'Andriamanitra atsika. Ary ao amin'ny batisa no andraisantsika izany. Ary ny batisa dia fanambarana, ny faneketsika hiditra ao amin'ny fanekena ho olon'Andriamanitra ary anaiky an'Andriamanitra rainy Jesu Kristy ho Andriamanitsika. Raha jerentsika ny eo amin'ny Kolosianina toko 10 ny 11 sy ny 12 dia zao no ambarany ten'Andriamanitra: ary tao aminy koa no namorananareo tamin'ny famoranana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tena nofo dia tamin'ny famoran'ny Kristy, fa niarina levina taminy ianareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty. Zany hoe ny famorana dia tandindo ny batisa raha ty amin'ny testameta taloha, ary ny batisa no fahatanteran'ny famorana aty amin'ny testameta vaovao, ka ny marika mazanak'Andriamanitra atsika zay atao batisa dia ny fahazahoana ny fanahy masina. Ary zany no hitantsika tamin'ny asan'ny apôstôly toko 10 iteo, na nyray ny fanahy masina zay nino an Jesosy ary natao batisa tamin'ny rano. Ny fanekena vaovao zay mitondra ny rahan'i Kristy no fanekena manadio antsika ary manova ny fiainantsika ho amarinina, ary zany finoantsika izany raha manaiky
hiditra ao anatin'ny faneken'Andriamanitra isika ka atao batisa dia mandray ny tombo kase ny amin'ny mazanak'Andriamanitra atsika dia ny fanahy masina izany. Ka raha zanak'Andriamanitra isika ary manaiky olon'Andriamanitra ary Andriamanitra olontsika dia tsy afaka intsony anompo tompo hafa na anompo andriamanin-kafa, tsy afaka intsony ho Jesosy Kristy anompo an'Andriamanitra isika sy anompo any mamona. Ny mamona moa zany dia ilazana ny hery rehetra zay voarin'Andriamanitra kanefa manohitra an'Andriamanitra, ary lehibe amin'izany dia ny vola sy ny harena. Tsarovy ry havana fa ny soatra masina tsy manamaivana ny vola sy ny harena ary tsy milaza fa ratsy ho azy izany, fa na tiatsika na tsy tiatsika manana fahefana, manana ny lanjany eo amin'ny fiainantsika izany vola sy harena izany. Saingy oka tsy ho tonga mamona, zany hoe iankofana sy aka ny toeran'Andriamanitra ka ahatonga antsika ampirafy azy amin'Andriamanitra araka ny fomba fitenin'ny soatra masina. Ary zany mahatonga an Jesosy teny hoe tsy afaka anompo tompo roa ianareo, dia anompo an'Andriamanitra nanompo any mamona. Dia avana malala raha miditra ao anatin'ny fanekena ary isika dia ny fanekena zay andraisantsika ny mariky ny maha-olon'Andriamanitra atsika dia ny batisa, dia ny fanahy masina. Dia mazava ny lalàna zay tian'Andriamanitra hiaina atsika, dia ny tsy ananantsika andriamanin-kafa fa tsy Andriamanitra ihany. Ka amin'ny zavatra rehetra ataontsika dia andany atsika manitsy tsy misiny eo anatriny. Raha lazaina amin'ny teny hafa zany ry havana, ny fanaovana batisa antsika zay andraisantsika ny tombo kase dia ny fananantsika ny fanahy masina no mandrara antsika tsy an'Andriamanin-kafa intsony, afa-tsy ilay Andriamanitra zay nahary ny tany sy ny lanitra ary tsy toa manana fahefana rehetra amonjy atsika na koa anameloko atsika. Ary zany no ambara amin'ity Genesisy 17 ty hoe ny aminao kosa ty ny taranakao dia andeha natrehiko amin'ny fanitsiny ianao, nitandrina ny lalako ianao. Fa tsy lalàna ihany no ambaran'izany fanekeny zany, fa manambara nitsy koa raha manaraka ny lalàna ny olona na mitoetra ao anatin'ny fanekena, zany hoe manome asiny lay maha-olon'Andriamanitra azy, mahavita batisa azy raha ny kristianina no hambara, dia ho fitahina ho azy izany. Ary zany no hitatsika fa Abrahama lay tsy misy antso zay ambara hoe rain'ny avo dia novana ny anarany ka natao hoe Abrahama, zany hoe lay rain'ny firenena maro, lay nanjary nandray ny fitahina ka lay toy ny momba nanjary tsy voaisa fa toy ny fasika sy toy ny kitana ny taranany, rain'ny firenena maro. Ary ny finoana sy ny fahatokiana hita tao aminy sy ka nanaovan'Andriamanitra ny fanekena tao aminy no ilazana hoe Abrahama zay rain'ny maro ka tonga rain'ny mino na tonga rainy zay rehetra manana ny finoanan'Andriamanitra na ny fahatokinan'Andriamanitra. Ary ny fanekena nataon'i Jehovah taminy dia mazava tonga andova ny tany zay aleny rehetra izy. Ary tsy izy ihany fa ny taranany zay akaiky azy amin'ny taranaka voalohany hatramin'ny taranaka fara mandimby, zany hoe tsy isy filtrana. Ka zay ambara hoe ny taranaka fara mandimby dia zay rehetra mino
ary tonga zanaka Abrahama noho ny amin'ny finoanan'Andriamanitra na amin'ny fahatokinan'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy. Ry havana malala ny fanomezana tsika lanjary sy ny finoantsika fa isika zay vita batisa dia mitondra ny marika ny mazanak'Andriamanitra atsika ny tompo-kasehan'ny fanahy masina dia tsy andehanantsika fotsiny mahitsy eo anatin'Andriamanitra fa fisokafan'ny lanitra mihitsy ho amin'ny fitahina antsika mba ahafahantsika mandova ny tany ary ho mpandova ny lanitra ihany koa. Raha ny fidirantsika ao anatin'izany fanekena izany nisotrahantsika ny fanomezana avy amin'Andriamanitra. Raha jerentsika ny eo amin'ny Toriteny toko 7:20 zay haintsika andehantsika mba hijery soratra masina vitsivitsy amin'ity anoty. Toriteny toko 7:20 raha fitinina io Toriteny io dia izao mizara roa mazava tsara dia ny fitahina ho an'izay rehetra mandeha manitsy eo ratren'Andriamanitra noho ny amin'ny zay izy efa manana sy nofidina ka manana ny tompo-kase mazanak'Andriamanitra azy dia ny batisa ho tsika zay nidira ao anatin'ny fanekena dia ny fanahy masina dia fitahina izany ka na mivoaka izy na miditra dia ho tahina fa zay mivadika ny fanekena kosa dia ho fijaliana. Dia vakitsika reo fitahina samihafa ireo eo amin'ny andininy 7 ho tahina ianao any an-tanàna, ho tahina ianao any an-tsaha, ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiofonao dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao, ho tahina ny arinao sy ny vilia fanaova-mofonao, ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka. Atoro Jehovah ho resy eo alohanao ny fahavalonao zay mitsangana hiady aminao ka lalana iray no ivoahany anatinanao fa lalana fito kosa no antsirany hiala eo anoloanao. Ho tahina andidy fitahina ho aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataony tananao ka hitahanao izy na amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra. Raha fitinina moa zany dia hoe na mivoaka na miditra zany hoe ny fiainanao manontolo dikan'izany no anomezan'Andriamanitra noho ny fitahina. Ary ny fitahina raha ambara dia tena fahasoavana, tena fitiavana mahamaim-pona ary tena fanekena Andriamanitra ho amin'izay efa nambarany sy ny fikasany. Ary zany no ilazana azy hoe tsy toa satria tsy olona izy ka mety hampanateraka nefa tsy manana fahefana anatanteraka fampanantenana fa tsy toa izy Andriamanitra ka zay ambarany dia ainy tanterahana, ainy efana ary ainy ampiarina amin'izay anambarany azy na ny fitahina. Ry havana malala ny fitahinantsika ary zany no ilazana hoe tsy ratsy ho azy ny arena sy ny vola raha tsy tonga mamona, zany hoe raha tsy tonga Andriamanitra hikofany olona fa tena fitahina ho fitaovana zay nohon'Andriamanitra ny fahasoavana amin'ny olona. Kanefa ndraindray dia avadikitsika olombelona izany ka lay natao hanompo atsika, natao ho fiasalo am-pelatantsika no manjary manandevo na tonga tompotsika ary dia tonga miala amintsika ny fitahina. Fa raha mitoetra ho mahatoky ao amin'ny faneken'Andriamanitra isika ka manaiky sy mino fa efa nandray ny tompo-kasehan'ny fanahy masina isika
tao amin'izay nanaovana batisa antsika dia andeha mahitsy isika ka namiditra na mivoaka amin'izao fiainana izao isika dia sitraka ny vokatry ny tany sy andray ny andony lanitra fa ny soa indrindra sy ny andony lanitra fotsiny ihany sy ny tsirony tany fa ny tena soa indrindra dia ny andova ny fiainana mandrakizay ary zany no ambaran'ny soatra masina fa isika raha zanak'Andriamanitra dia tonga mpandova n'Andriamanitra no maninona no prailova amin'ny Kristy. Ry amina malala feny aredy izao raha nambara tamin'ny Abrahama ny hoe fa ny aminao kosa dia hitandrina ny fanekeko ianao dia anao sy ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby dia omeo lanja sy asina ny mahavita batisa anao zay nandraisanao ny fanahy masina lay tombo-kase maolon'Andriamanitra anao lay mazanaka Andriamanitra anao ka mandehana mahitsy tsy misy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra dia hosokafan'Andriamanitra aminao ny lanitra tahaka an'izay nanokafany lanitra tamin'i Jesosy Kristy ka nandrenesany teny hoe zanako ianao no zanako malalako. Alaviro ny fanompon'Andriamanitra hafa fa Jesosy Kristy ihany no eke ho tompo sy mpamonjy ianao fa izy no zanak'Andriamanitra velona zay nambara teo fanaovana batisa azy hoe ianao no zanako malalako ianao no sitrako. Ny fandehananao mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra ary zay loharano mpitahina ho anao tamin'ny nanekenao hiditra ao anatin'ny fanekena ka nanaovana batisa anao no andovanao ny lanitra ka isitrahanao dina ankehitriny na mivoaka namiditra ianao ny andony lanitra sy ny tsirony tany satria fanekena nataon'Andriamanitra mandrakizay ho an'ny olona zay nifidiany zany. Hoan'Andriamanitra irery an'ny voninahitra amintsika kosa ny fahafianao ny fitahiny amin'izay rehetra